Alleloia. Fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra zay tonga eto a. Faly indray mahitanao androany a. Dia faly koa mahita an'ireo a izay elaela kely tsy hita dia hitan'io. Dia faly ihany koa miaraba izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra. Na miara-vavaka aminay nareo zao dia zao na mety hoe avy vavaka tany izay misy anao tany a zay vao manaraka avy eo a. Na mety andro hafa ihany koa ny anaranao dia faly andro any miaraka amintsika rehetra. Dia mino fa mbola hiresaka amintsika indray ny tompo androany. Zay aloha zavatra azo antoka mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra dia zao lazainy tsy hamelanareo kamboty aho. Fantatrao ndika zany tsy hamelanareo kamboty. Ndika zany ohatrany hoe amin'ny fahazoantsika an'izany zany ohatrany hoe tsy lozan'i Jesosy tsika sasisy. Fa le tsy hamelanareo kamboty ihany koa. Misy fotoana fampizara zavatra ohatran'izao hoe na ray aman-drenitsika ara-panahy dia tsy olombelona aloha voalohany indrindra. Fa tsika manana ray aman-dreny ara-panahy anankiroa izay ray ihany. Ny anankiray voalohany dia fanamasina ary ny anankiray faharoa dia ny teny. Inona tsara? Sy ny teny. Reo roa reo ny ray aman-drenitsika. Reo no niteraka atsika. Ozy ny Jaona 2:7 hoe raha tsy ateraky ny rano. Inona teneniko teo teny? Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, rano sy ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra ihany no rano. Efesiana 2:5 manambara an'izany. Amin'ny fanadiovana azy, amin'ny rano fanadiovana dia tsy na fa ny teny. Raha tsy ateraky ny rano, fa madika fonalisa. Ny rano dia ny teny sy ny fanahy nareo tsy mahazo mahita fanjakana lanitra. Dia ireo ray aman-drenitsika ireo a dia tsy miala ireo mandra-pahatonga ny vanim-potoana izay ialan'ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao. Dia raha miteny tenin'Andriamanitra tsy hamelanareo kamboty a dia tsy hoe ny fanamasina irery ihany no asany anatsika. Fa tsy tsahatra hiresaka amintsika izy. Mandra-piakatritsika any aminy. Amen. Ampahiresika ilay namanao dia laza ho azy hoe tsy tsahatra ny hiresaka aminao izy. Mandra-piakatra ho any aminy. Mino an'izany ve ianao androany? Dia mino fa hiresaka aminao indray izy anio. Amen. Dia afatra hifampizarako aminao ity dia afatra izay fampizaraina tany Antsirabe tamin'ny herinandro. Satria ny antony betsaka ny olona nangataka izy izay komba te handreany izany. Dia za hoe ilaina le izy. Sika hoe anao seminaire sika ohatra amin'ny feno loatra le programma dia aleo atao eto am-piangonana tsotra amin'ny fotoana tsotra tahaka izao le izy. Dia izay no fomba efampizarana anazy. Ho azy nafantatra n'ilay filazana, nahita n'ilay filazana dia ohatran'izao loha hevitra atao hoe ilaiko ve ny fiaraha-miangona. Ilaiko ve ny fiaraha-miangona. Dia androany zany nazava sy fampizara aminao mikasika an'izany atao hoe fiaraha-miangona izany. Ina moa sitrapon'Andriamanitra par rapport amin'izany. Misy olona be dia be miady hevitra aloha hoe fiaraha-mivavaka no izy fa tsy fiaraha-miangona. Dia tsy isy zany fiaraha-mivavaka izany ao amin'ny Baiboly fa fiaraha-miangona ny ao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2:20 dia milaza izy rehefa miangona ianareo dia misy miverina be dia be hoe rehefa miangona, rehefa miangona, rehefa miangona. Fa manina tsy hoe rehefa mivavaka. Fa manina hoe rehefa miangona ianareo dia zao atao. Rehefa miangona ianareo dia zao. Rehefa miangona ianareo isaka ny voalohany herinandro dia manaova an'izao. Inona ny antony izany? Fa nga tsy hivavaka ny aleha aty am-piangonana. Fa nga tsy hitady an'Andriamanitra. Dia anazava sy fampiresaka tsika mikasika an'izay. Ny zavatra mila fantatritsika raha lasaina bavy atongotsika hatrany amin'ny voalohany mihitsy ny tantara dia hivelatritsika ao anaty fifampizarana rehefa avy eo. Rehefa nateraka indray isika, izany hoe nateraka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitiavany sy tamin'ny alalan'izay nataontsika fa asan'Andriamanitra any anaty lalina io. Tsy atolotro anao Jesosy foko dia misy opération anaty zava. Andriamanitra mihitsy manapa-kevitra ao anaty ao. Dia tsapany fanahinao. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fanahy no netiny nampidina ny fitiavany ao anatitsika. Izany hoe amin'ny alala fanamasin'Andriamanitra irery ihany no atsapan'ny olona fitiavan'Andriamanitra. Fa mauvaise interprétation na fandikana diso raha vao tsy misy asan'ny fanamasina. Misy olona milaza hoe za voavonjy. Misy olona milaza hoe za fa nandray famonjena. Za fa ohatr'izao, za efa ohatr'izao, za efa ohatr'izao. Fa tsy lay fahatsapana avy amin'ny fanamasina ny eniny. Fa izy no te hanompo
na izy ny te hivavaka na izy ny te hanao zavatra tahaka an'izany dia ohatran'izay le izy dia mahita ianao avy eo hoe misy zavatra tafapetraka tany anatin'ity olo ity nisy hafanam-potaitaitra tao anatin'ity olo ity zay efa nahita an'izany imbe dehibe mihitsy taitaitra eo dia manaraka ndeha ifadianina dia lasa manaraka hiakatra tendrombohatra za ndeha anao azao za anao fa enonao avy eo hoe olombelona le izy satria manino ny olombelona misy limity misy fetrany olombelona dia rehefa reraka ny olombelona dia mitsahatra izy avy eo ohatr'izao mifanazavany namana anankiray mikasika natao hoe volonté na ny finiavany efa maheno zavatra ianao misy fandresen-dahatra ny anatiny zao mihitsy ny tokony atao dia ohatra ity baiboly ty baiboly ty raha tazomiko amin'ny tanako ohatr'izao a dia samy manana ny limititsika isika ao anatin'le izy za zao mety mahavita mitazona n'ity baiboly ty a mandritra ny 3 minitra ohatra dia reraka be dia okizay na hoe tena rahafarazay mikiry a mety 10 minitra fa rahalahy anankiray bokina tsara ohatra hoe rahalahy manoa mitazona n'ity baiboly ty mety 20 minitra izy tsy taitra mihitsy fa mbola eo fa na hoe lanao aingana reraka sandrany dia midina dia ohatran'izay ihany koa le volonté andra olombelona raha ohatra ka volonté fotsiny anompoana an'Andriamanitra dia mitsotra ohatran'izao le izy fa rehefa eliny ela dia manaotro zao ihany leobe tsy te hanao tsony a okizay fa rehefa misy asan'Andriamanitra ao anatin'ny fony sy fanahany ao le fanahan'Andriamanitra no entiny mampidina ny fitiavany ao anatitsika izy ny tenin'Andriamanitra zay milaza ao am'bokin'ny Matteo 7 hoe tonga ny rivotra ohatra le tamin'ny zoma namela ny tafiotra ohatra le tamin'ny zoma nanonja ihany koa zay nanonja rehetrarehetra fa maninona maharitra izy satria ahoriny ao ambony vatolampy mitazona nyity izy fa tsy nitanana ntsony no mitazona azy fa misy miazona nyity eo amin'ny toerany dia tahak'izay ihany koa zay ny tenenany tenin'Andriamanitra hoe zay velona kamino a tsy ho faty intsony izy mandrakizay fa raha mbola volonté andra olombelona ny anompoana an'Andriamanitra misy fetrany be mihitsiny misy fetrany androanitsika dia zay niteboka voalohany ao anatin'le izy hoe ateraka indray ny olona tsapan'ny olona ny asan'Andriamanitra ny anaty fony a dia enony faniova izy a tsy izy ny te hanovany tenany a tsy izy nanao an'izao fa asan'Andriamanitra tany anatiny dia lasa izy mandroso amin'le lalana rehefa teraka izy a dia ohatra zao zavatra mbaram-petera ny bokin'ny petera any hoe ary amin'izany ozy izy dia atahaka zaza voateraka dia manary fatratra ny ronono mpanahy mba hitombonareo amin'izany rehefa voateraka ny zaza dia inona ny zavatra anilainy ao anatin'ny fiainany dada sy mama marina sadiso rehefa voateraka izy rehefa voateraka kosa aloha zaza mbola tsy mila kozany sy koziny marina aloha zany sadiso e so dia nilinareo tamin'ny voateraka raha vao tsy hoe kozina dia mitomany raha vao tsy hoe tonton dia midongy tsy mila zany ny zaza voateraka fa inona ny ilainy dada sy mama dia ronono tsy zay dia efa milamina fiainany complet tsara fa io arakaraka ny maha lehibe ny olombelona vao maka izy memila vaniny a ary rehefa voateraka ohatr'izay izy ampy azy tsara mihitsy ny ronono le hira teo ampy ahana ho amanotolo mety be iny amin'ny zaza voateraka fa ho ampino efa mandrosoroso efa sady miodina ihany ao tsany efa le jirama jesosy azatinoa efa nanafatra ry zareo efa nanambany izy jesosy fa le kolazy ozy izy mpampianatra ary nenay mbola tsy voaloha atran'izao fa nomboka misy zavatra be dehibe fa ny zaza voateraka ary zay ny alalanao ny fahateram-baovao ao amin'ny Kristy nona sy mangetahita fahamarinana fa raha misy olona milaza fa nateraka indray ao amin'ny Kristy fa tsy nona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa miaino hafatra ary izy ohatra ny adidy zay mampatonga antsika tsy manetana olona zany hoe azo an'izao ianao voakapoka ianao aikoa ny zazakely dia hitady nono dia hoe mila nono dia ambanana raha ity zazakely ity zany ambany tany re mitsominono tsy melehibe alozany namana zao voalohany indrindra tsy azo ny zavatra ambaranao faharoa tsy mila an'izany izy fa izy ary ny tohanam-potsiny hoe okizay ty zanak'izy vady ity raha vao esoriny dia efa mikaroka ato ao fatany hoe ao efa enregistreny amin'ny mémoirany hoe ao ny misy an'le izy dia fa lasa izy mitady an'le izy
dia takizay ny olona izay nateraky indray ao amin'i Kristy nona sy mangetaheta ny fahamarinany. Amena. Tsy nona angano-mba avy antitra, tsy nona zavatra mampime, tsy nona zavatra mahafinaritra ny sofina, tsy nona ny fitahiana, tsy nona n'izao zany rehetrarehetra zany na omena azy zany na tsy omena azy, tsy olan'izany. Fa inona ny anoanany? Lay fanambarana avy amin'ny rainy. Tia endray izy, tia tsapa ny asan'Andriamanitra ny anatin'ny fony izy. Tia eny ny asan'i Kristy any anatiny izy. Zay ny etapo faharoa, nateraka dia avy eo misotro ronono. Rehefa mbola eo ianao, tsy mila an'izaniza. Tsy olana zany ny fiainanao na mila an'iza ianao na mila an'iza, na misy an'iza eo na tsisy an'iza. Fa rehefa maheno afatra ianao, relation personnelle amin'Andriamanitra no ilainao eo amin'io tepoka voalohany io. Zay dia efa mahavoky anao. Azontsika avehatra eo? Zay dia efa ampy. Tsy manino. Miantory teny na dia atao hoe en ligne. Na dia miaino amin'ny alalan'ny Facebook. Mira, miaino radio, sisa, dia efa henonao io, ok. Fa arakaraky ny androsoany fotoana amin'izay. Rehefa avy mihinana ny ronono iny, rononom-panahy iny zaza, dia tsy mijanona amin'izay foana izy. Fa manomboka mitombo les besoins aloha voalohany indrindra. Manomboka eo amin'ny enim-bolana eo izy dia memena sakafo hafa amin'izay. Fa tsy ampiasa intsony le rononom-panahy. Ary rehefa manomboka miditra eo amin'ny 2-3 taona eo izy dia tsapan'ny zaza ary tsapan'ny ray aman-dreny. Fa tsy vitan'ny fiarahana amin'ny dada sy mama sy ny fanomezana sakafo fotsiny ihany ity atao hoe fiainana. Tsy vitan'izay ity atao hoe mananjanaka. Fa inona ihany koa? Mila fifandraisana amin'izay amin'ny hafa. Fa raha vao tsy mifandray amin'ny hafa ny zanakao, amin'izy manomboka miakatra 3 taona iny, dia maninona? Amin'iny fotoana iny aloha tsy mivelatra ny langaziny, ny fomba fiteniny, tsy mivelatra. Hafa mihitsy ny zaza rehefa manana zoky sy zandry, sy ny zaza mbola le ray iny, marina ve sa diso? Mora kokoa izy miresaka, mora kokoa izy mifandray, mora mipazo kokoa ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa mandehandeha, rehefa velanao izy, eny ivelany eny. Kakarenao, iny aloha zany misy contrainte. Na misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny heritreritra, misy zavatra mahasosotra ihany koa iny hoe rehefa miarakaraka amin'ny ankizy any ivelany ihany izy, marina fa me mivelatra izy, me mahay zavatra izy, milalao izy, me mahay miteny izy. Fa mifindrany aminy ihany koa ty toetra ratsy ny ankizy rehetrarehetra ity dia gaga ianao tsisy miteny an'izany atao tranoko. Ahoana nareo lasa miteny an'izany? Lasa mivoaka avany izy, miverina avany izy, lasa mahita an'izay hoe inona kiny idirako. Gaga ianao hoe efa izy anao niteny an'izany tato trano tato. Ka iny tany tokotany no niresaka an'izany. Fa ilaina sa tsy ilaina le fifandraisana amin'ny any ivelany nefa. Fa manino tsika mampianatra zaza, nefa fantatritsika fa any am-pianarana any ny zaza. Tratrany aretina, misy aretina ho an'ny ankizy vavy, misy hao le ankizy manodidina eo dia ifindrany hao an'le mamera be fanampiny. Nefa ianao tsy miteny mihitsy hoe be hao be any aminareo tsy mianatra tsony ty manomboka androany. Aloha mijanona atao trano amin'izay fa ato milamina tsara tsika menakavy, karakarainy dada sy neny ato. Fa maninona isika no manitsy fotsiny zaza, fa tsy hoe satria miteny ratsy le ary, dia tsy alefa intsony ifandraina amin'izana amin'izy. Fantatritsika fa ny tontolo manodidina dia dangereux. Misy olona manisy ratsy, misy mpamon'olona, misy violeur, misy karazana zavatra be dia be izay mety hitranga sy mety hiseho. Fa maninona isika no tsy miaro ny zanakitsika ka ho kobonitsika ao anaty tokantrano foana izy, amin'izay izy mba en sécurité foana. Fa maninona izy no avelantsika hivoaka, fa maninona izy no avelantsika hianatra, satria ilainy izany ary ilainy ny fifandraisana amin'ny hafa. Rehefa mbola manompo an'Andriamanitra ianao, rehefa mbola nateraka indray, raha mbola tsapanao amin'izao fotoana izao hoe ampoay ny fiarahana amin'ny Kristy, mety tsara ny fiainako. Tena henoko hoe isan'andro mbola voataiza lay etaeta. Mbola mirehatra ao anaty lay ohatran'izao, lay ohatran'izao, lay ohatran'izao, tsy mila tosika, tsy mila ninina, fa mbola zay sy Jesosy dia efa ampasy tsara. Mbola anatin'le fazy misotro ronono ianao zay. Fa rehefa memandroso ny vanim-potoana, dia henonao fa tsy ampy intsony, tsy voatery ianao ny ratsy,
tsy anao mila délivrance miala devoly mampatonga tsy concentré mampatonga ohatran'izao forporony olona am'izay ty karazany devoly omena tsiny ty nefa ny marina izy efa tokony hivelatra nefa ny marina izy efa tokony sokatra ozay ako fa ny fampizara tao anatina filazana hoe be debe ny olona diso fanantenana ny amin'ny tontolo ao am-piangonana satria olombelona ny miaraka misy ihany koa moa tena tonga dia olombelona pur sang fa tsy nandalo ho faterambo avao dia rehefa tratra n'ilay olombelona pur sang reny atom-piangonana reny nge tena ahitanao zavatra mihitsy za mba nijery le sary ndre mandeha fa tena tonga dia avy any le razokony be ao am-piangonana izy amin'io finina zany nandao tsika sy rahalahy ihany an'io tsy miala ndao tsika sy rahalahy mengo de tety tamiko oatra zao le anankiray rahalahy amin'io asiniko de tety io tonga de sady mipaoziny tonga de gagitsika hoe kay misy an'izany aty an-tanàna ary veriko fa ne ary ambany tanàna ary le mpanao ringiby reny ny misy an'izany fa kay hatra ny am-piangonana mbola nisy an'izany fa mipirina fotsiny le izy be debe hitanao tafiditra ao anatina zavatra tahaka izany ihany koa ny zanak'Andriamanitra dia inona ny zavatra mitranga vokatra lay fahatsompanantenana hotsika teo ary zay nanemezako alay ohatra hoe alefa mianatra le zaza dia misy zavatra mitranga any am-pianarana alefa mianatra zaza misy zavatra mitranga any am-pianarana efa betsaka ny ankizy hoe mandeha ny velany dia ato an-trano izy milama mivoaka avany izy maratra fa tsy mbola nisy ray aman-dreny nanapa-kevitra hoe tsy mankantso manomboko izao fa maratra fa tsabony iny dia averina ny ray ndanandray makany satria manina ilainao zany zavatra zany ilainao le contacte physique ilainao le fifandraisana aman'olona mba hivelaranao raha misy olona tsy tia fandray aman'olona dia tia zaty ary tsy mahamenatra tsy ampisalasalana ny lazako hoe zany numéro 1 ny any fiainako raha ny tena mety amiko za na ao anatin'ny tranoko io ary mandritry ny herintaona sambatra be foana za tsy mila vacances za tsy mila mandehandeha restaurant za tsy mila nininina zany fa fahasambarako dia mipetraka ao an-trano fa rehefa Andriamanitra miasa ny anaty any dia mampafantatra fa za dia mila ny hafa amen dia misokatra lavoko le za dia hoentiko ny azo fijaliako mandany tena dia mitondra azo fijaliana na dia manahirana araka ny teneniko anao teo mpiara-mianatra sasany misy hao ara-panahy ihany koa indraindray fa mpiara-mianatra izy aloha misy sasany mahay vava misy sasany manahirana miresaka aminy fa tena tahoranao foana tsy maintsy mitsingitsingina kely mitandrina zay mivoaka ny vavanao rehetra io ianao fa misy mauvaise interprétation miodina ao anatin'io kokoany io eo mpiresahany eo dia tsy maintsy mitandrina ianao hoe ty olona ty a raha voanina dia zay zany ohatran'izao fahazonareo anay zay moa zany ohatran'izao ko misy olona manana zany complexe zany a tsisy idira mihitsy le resaka ao fa ny conclusion dia zao zay moa maintiko nefa le resaka amin'iny tsisy idirany amin'ny resaka volokoditra mihitsy fa hoe andeha inony ianareo andeha inony ianareo iaraka aminay nareo sa andeha bus zay moa mainty dia alefa busiko fa tena tonga ianao dia tsy te hiaraka atsony zay le hoe misy hao ara-panahy tonga ianao dia tsy te hiaraka atsony hoe tena dia zay ratrapo zay mampatonga ny olona na dia mandeha ary ny olona dia tanteraka amin'izay le mandeha mivavaka tonga ao anatin'ilay toeram-panompony izy dia inona ny ataony ao izy sy ny tompo rery ihany miaraba fotsiny izy le fiaraba amin'ny ohatran'izao zay le vao miditra iny zay tsy te hiresaka koatr'izay fa zay sy Jesosy neto vita zay lasa mody andramatao zany ao anatin'ny fiainany tsy manao nininina ianao fa tonga dia zay tsisy contacte tsisy nininina ozy izy ny vazaha ndre mandeha zavatra sendra hitako nandalo teo ambany masoko fotsiny fa nanahitra kely a le resaka hoe raha tsy nisy ozy izy ohatrohatr'izay zany ny vazaha fomba firesany hoe parler de la pluie et du beau temps zany hoe miresaka zavatra fotsiny amin'izao juste pour converser iresaka raha tsy nisy ozy izy la pluie et le beau temps iresahana dia efa ela ny zanak'olombelona tsy niresaka tsony tsy niteny tsony
fa de iny zany de resaka zavatra tsisy dikany eny zay moa zany neny olombela resaka zavatra tsisy dikany eny de de sao de mandeha tsy ndre mandeha moa zany fa omaly a nandalo ty tanàna anay teo de nisy rangazy manasanasa tobila de mba te hilancer discussion izy teo izy enjany iny vazaha iny ve eo de ahoana fandehan zany ary nateriko tany ambato be iny ndre mandeha fa enjana tsy fantatra mihitsy le enjana mandra-pisarako teo hoe enjana maninona asa nandeha misy zavatra ao anatytsika ao misy déception any anatytsika any teo anivo ny fiarahamonina fa zao ny zavatra zay ambarako anao tahaka n'lay fitombon'lay zaza de tahaka zay ihany koa ny besoin ny zanak'Andriamanitra nateraky indray ao amin'ny Kristy tsy ampy ny miaina fotsiny izy ny ten'Andriamanitra milaza ireo rehetrarehetra izay momba ny tena de mifampiankin-doha daholo ary zay omentsika kelikely voninahitra zay everitsika fa kelikely voninahitra de be voninahitra ozy amin'ny fampizara ndray mandeha tany amin'ny taona 2017 tany hoany ena maratsy ditsa hoe tsy fantatro ianao fa za mbola tsy nahita tanana mandeha metsena rery tanana anankiroa ny ray mitazona vola de ny ray mitazona sase de samy lasa tsisy vatana fa iny fotsiny fa raha zany mitranga tsisy olona tsony ao an-tsena hoe tena tsy fantatra tsony na ody avaiza na avany ambatondrazaka na avany ambatondrapeto na avaiza fa tena enjana be zany zavatra zany fa tanana anankiroa ary mino ao fa nampanao gazety vazary mety ho avy eto Madagasikara hoe aiza misy an'izany fa tsy misy an'izany fa ny momba ny tena rehetrarehetra de miaraka amin'seo mobiliser miara-mietsika daholo anatanterahana zavatra rehetra ary reo momba ny tena ireo de ainy no mifanaraka momba ny tena tsika izany ainy no mifanaraka atateraka ny zavatra anankiray fa raha vao tsy mifanaraka reo atateraka ny zavatra anankiray raha samy andeha amin'ny filany reo rehetrarehetra reo de tsisy na inona tateraka satria samy te hetsika vava te hitsako tongotra te andeha ny tanana ihany koa mba misy diny atao samy mikorotana eo le izy fa ainareo momba ny teny reo ny miara-miasa matateraka ny zavatra zay ilainy tena ray manontolo rehefa mangididy ianao de tsarovo tsara fa tsy ny lamosonao rery ihany ny mangididy fa rehefa mangididy ianao aza okorina ange fa eninao ohatra memitatra izy zany ohatra memitatra ohatra mety alaise vatanao rehetrarehetra raha tsy mihetsika ny anankiray am'ireo ratsambatanao de mikosika sy mihoatra lay mangididy de takizay ihany koa ny tontolo mpiaina ny olona amin'ny Kristy isika tsy natao andeha irery amena anompan'Andriamanitra fotsiny de hoe rehefa ao rehefa mety ako rehefa mivavaka rehefa voadion'ny rany Kristy rehefa manamaso tena rehefa zao de mety io tsy mety io mitovy am'le resaka teo any ampy engeny zava-misy ao atokantrano ray aman-dreny ataoko misy sakafo ao marina sady diso misy fandriana ao marina sady diso misy zay felam-boly ilainao marina sady diso ka akory koa moa mbola mandeha mivoaka foana asaina mitady zavatra hafa ndray satria misy zavatra hafa tsy misy ao anatin'ny ray aman-dreny misy fifandraisana tsy misy ao anatin'ny ray aman-dreny tsy ampy le fifandraisana amin'ny dada sy neny fotsiny androany ate ilaza amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra zay manaraka androany tsy ampy fifandraisana amin'ny dada sy neny fotsiny tsy ampy fifandraisana amin'ny fanamasina sy ny tenin'Andriamanitra fotsiny zay ozytsika le lazaitsika teo le fanamasina zany le vavaka lay tenin'Andriamanitra le fiainona tsy ampy zany fa za mila mitira laty na de manahirana ary io indraindray tsy maintsy safidiana le teny fa sao de tezitra izy de marary izy mamilana foana rangahina lasa tsy maintsy ifona amindray zay tsy tiatsika efa mandeha lavitra be le saina vo misy any tsy maintsy ifona maintsy zay natao hoe azo fijaliana raha lasenabavy zay natao hoe mandany teny tsy zay tiako ilain'io rahalahy io ary za milan'io fanetretena ny anaran'zany fiavina vonana zay sy Jesosy ihany zay sy Jesosy ianao sy Jesosy inge ao an-trano de vita fa ny anatinao any misy besoin spirituel misy filana ara-panahy am'izay amatsy ny hafa am'izay ampahery ny hafa nangana ny hafa ary any anatinao any misy besoin spirituel izay tsy omen'Andriamanitra
apetrany any ambavany hafa. Apatsahivoko foana le resaka hoe Petera na de premier apôtre ary apôstôly voalohany hantokana nilazany Jesosy. Avy ianao aty watsangako ny fiangonako hantokana nilazany Jesosy. Ry Petera zanako Jona, tsy olona no nampiseho anao an'izany naneho anao an'izany fa fanany raiko zay any an-danitra angana tsona tsirairay avy ry zalahy. Avy koa i Jakoba ohatra zay koa ohatra le niteneniko teo zay fa tsy hoe malahelo nareo fa tsy nitenenako. Fa Petera resana an'izany. Petera no nampananganana amin'ny maty. Anao mahita olona nitsangana tamin'ny maty. Dorcas nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andron'ny Petera. Paul ihany koa tsy tadidiko ny Paul nisy natsangana tamin'ny maty fa tsy saroko tsony. Fa zany hitanao anatin'ny Baiboly fa ilay Petera izay nanangana tamin'ny maty bloqué tao amin'ny prison raha tsy nisy mivavaka ho azy. Fa mivavaka ireo ratsambatana kely sy madinika ao amin'ny Kristy. Izy moa kely sy madinika ireo ny amreo ary mbola misy tsy mino akory. Izy menakavy mivavaka ao anatin'ny trano ao mandoalika Jesosy ao afao Petera. Oziny anankiray verina avany mandondonao Petera manofy ianao. Nefa izy eto mandoalika afao Petera Jesosy jereo mpanomponao Jesosy. Efa ao izy. Iza Petera mangina aloha za mbola vavaka ho azy. Tsisy finoana fa ilain'ny Petera mahagaga. Ratsambatana kely sy madinika fa ilaina. Io hoanao io mety heverinao fa tsy tena ilaina. Mety heverinao fa hoe négligeable. Tsy de maninona loatra. Ho an'ny vehivavy ny asany asiana vernis. Ho an'ny lehilahy tendrena gitara. Fa raha tsisy ho tsika manahirana be fampitady amin'ny figo foana isaky ny mangididy. Ka tsisy io korinako. Tsy maintsy fampitady amin'ny figo. Aizany ray le figo teo. Fa ilaitsika ny ratsana rehetrarehetra. Misy ny mana fotoana fa mbola ilaiko ihany. Misy ny mampahery ahy fa mbola ilaiko ihany. Teo izy Jesosy nanambara ao amin'ny bokin'ny Jaona 5:10 zay rehetra mamoa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Inona le fanamboarany? Alefany daholo ireo ratsambatana rehetra ireo. Exposena Andriamanitra mihitsy isika amin'ny tontolo manodidina atsika. Exposena. Eto dia miresaka ary manazava tsara ny atao hoe ankohonana ara-panahy. Ny atao hoe ankohonana ara-panahy dia ilay mitovy aminao. Ilay mitovy fandresen-dahatra aminao. Fa raha ianao mivavaka amin'ny fiangonana anankiray, amin'ny toerana anankiray, nefa ilay tontolo manodidina anao tsy mitovy aminao, tsy ankohonanao zany ireo. Natao hoe ankohonana ny raha lasana bavy, olona nitezaina ao anatin'ny trano ray. Misy raha mikorina mitovy ao anatiny. Marina sady isy hoe aloha taitairina foana nareo aloha sao dia za rery resy lahatra amin'ny toerana eto. Fa zay iny atao hoe ankohonana. Olona mitovy, olona nitezaina, olona nampiarahana tao. Fa rehefa misy zaza ohatra zaza atsangana avy any ananany, sarotra be ny adaptation. Tena manahirana. Na ny fomba fanaon'iny zaza iny ary hoe isaky ninon'iny mandro efa manahirana be. Raha ianao atrano zatra mandro foana isaky mihetsika, izy tany izay misy azy tany isaky ny 2 volana vao matsiaro. Ianao zany ampatsiahy an'iny foana, ndany, reraka ianao farany. Dia takizay ihany koa ny tontolo ara-panahy. Indrindra heverin'ny olona noho amin'ny tsy fahalalany. Fa izy nateraka indray dia ilay tontolo manodidina azy rehetra nateraka indray ihany koa. Tsy ho voatery. Fanjaranao no mi-identifier dia miaino. Rehefa miresaka amin'ny rahalahy, zany inge exposé foantsika zany ao anatin'ilay. Fa tsy maintsy amena. Fa tsy tsoka zavatra foana isaka mihetsika izao. Rehefa zay ny antony mampatonga antsika miditra amin'ny sivy fa dia fampiresadresaka, fampizara. Aza mizara zavatra tsisy dikany. Dia ahoana ki, dia ahoana tsisy ninona kiko, dia ahoana kiko. Zay ihany mandrapatapitra ny lera. Fa fampizara zavatra ara-panahy dia ahenonao hoe tena mitovy ilay rano mikorina ao anatinareo. Havako marina ve ty? Sa tsy avy amin'ny babako, tsy avy amin'ny mamako. Zay nge ilay atao hoe zanake. Zanaky ny fanahy dia zanaky ny teny dia miaino amin'izay ianao mitovy ve ny dadantsika. Dia mitovy ve ny mamantsika. Fa tsy izay miantso Jesosy rehetra dia rahalahy sy anabavy daholo. Fa le mitovy raha mikorina ao anaty, zay ny atao hoe rahalahy sy anabavy. Azonao ve zany zavatra zany? Fa tsy hoe mitovy, samy miantso Jesosy, samy mivavaka, samy manana Baiboly, misy soratra hoe ny Baiboly. Rahalahy ianao zany satria ianao manana Baiboly, misy soratra hoe ny Baiboly. Tsy zany le izy.
na hoe samy miantso jesosy zany le za mety misy rahalany miantso Yesoa fa tena eny ny fanako hoe tena rahalahy ty eniko mihitsy lay fanamasina ao anatin'lay dadako ataontsika ao anaty farangisosina moa zany le hoe dada mba hampahatonga lizy hoe couple ary eniko mihitsy lay tenin'Andriamanitra mivoaka ny vavan'ity rahalahy ity tena mifanaraka tena manao amen rehefa miresaka amiko rahalahy manatso misy amen ny anatin'ny foko any zahay manao formation au ministère miaino an'le toritenin zareo tena manao amen mihitsy miaino an'le misaotra Jesosy tena misy an'ilay tenin'Andriamanitra ao anatin'ity rahalahy ty ao anatin'ity anabavy ty tena misy an'ilay tenin'Andriamanitra fa misy olo lenonao tsy hitanao mihitsy hoe aiza nidirana am'le resaka ana zavatra zany mba te hiditra ihany ianao te hitsofoka ianao mba mahita herika kely zany mitsofoka ao anatin'le izy tsy mifanaraka mihitsy le ondy de forcena fotsiny hoe rahalahy sy anabavy izy te tsy mandeha par sentiment tsy mandeha par sentiment ianao tsy afaka mandendeha ny ananany de miresaka amin'olona fotsiny hoe ianao raha mba ataoko ankonako mba manaiky mariny ohatrohatranao le zoky mba niriko tsy azo formena sy ezana ohatr' zany io fa ianao mila maheno sy mahatsapa mihitsy hoe ireto le raikibo amiko reto le fanahiray amiko de rehefa enao zay zavatra zay de lasa ianao micrée am'izay manorona n'lay fifandraisana satria maniny mila ny olona io ianao mila ny olona io ianao ary ianao ilay ny olona io zay lay ilaitsika feraha miangona no ilainy fa tsy feraha mivavaka fita fotsiny fa le relation mihitsy miankohonana misy relation ao fa tsy hoe miara-minakanina de samy vita miaraka matory de samy vita fa tsisy mandeha amin'ny laoniny io ankohonana io raha ohatra ka zay ny fiainana fa ny fiainana rehefa manomboka misy am'izay fifakazarana de mitombo ianao zao ngena manana havana ary ka tsy de fandray firy aminao na miresaka amin'ny ary ianao sadakatra samy marina zany sadiso elaela nareo na piray tapo ary taovy tafasaraka nge 10 taona tsy fantatra otsiny hoe ahoana na le resaka ary samy hafa be atsimo sy avaratra izy ohatra miteny am'teny tsy fantatra fahenonao anazy ianao koa tsy azo mihitsy le zavatra tianao ambara de any ka tsy fantatra tsony de rehefa miresaka de ahoana aky ohatra le teo de ahoana aky tsy aokiko na raiky ohatra ny lehibeko aizako ohatra zao ihany atraso zaiko tsy hitatsony zay lazaina tsinony fa rehefa misy fifampiresahana fanokafanam-po oza hoe tsy mety amintsika zany exposition zany hoe inty aho tsy mety zany satria tsika zatra miaro ny tenatsika satria tsika matahotra fahavalo matahotra olona isika vokatry ny expérience ratsy ny ainatsika fa rehefa mahita zanak'Andriamanitra am'izay ianao de mila misokatra am'izay mila mivelatra de mila manambara de mila fampitatana zay mampatonga atsika hoe isaky ny toerana misy olona be debe tsy fantatro ny antony fa zay lo fahatsapany zany ty fiangonanay de za eo foana manino tsika manokatra ankohonana ra-panahy eraky ty vazamototry ty afahana tena mifandray sy manambatra n'ireo olona mitovy ny ao anaty afahana manambatra n'ireo olona mitovy ny fandresen-dahatra mba hifampivavaka ireo olo reo de hifanangany reo de hifanampy reo de hifampitatany reo any amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy andeha rery ho any amin'ny fiainana mandrakizay fanjakany lanitra raha lasana bavy tsy hoe za rery tsy hoe za sy ny ankohonako fa za sy ny ankohonany Kristy tsy isy fitiavatena amin'ny fanjakany lanitra fa ny ao amin'ny fanjakany lanitra mifampijery daholo de mifampitatana rehefa misy faiblesse de miresaka rehefa misy zavatra tsy mety de miresaka fa tsy hoe iala tsy mety ianona manao zao ianona le ankohonana ny resako eo averiko ndray anareo mantsy manavangaro resaka foana matetika de aloha sy natsindrim-peo mihitsy le izy fa le ankohonana ifampiresahana eto de le olona mitovy fanahy amintsika azonao ve zany fa tsy ankohonanao izy nampiaravavaka ary ianareo nefa tsy mitovy ny fanahy ao anatinareo tsy mitovy ny rano sotronareo tsy mitovy lay fanahy miresaka aminareo tsy mitovy lay zavatra mahaliana anareo sy mahafinaritra anareo ny anazy ny tantarany tena mahafinaritra anazy ao anatin'ny baiboly mahafinaritra le tantarany Estera tantarana princesse tena mialatsiny fa tsy anabaviko mihitsy zany
raha izaky mahita zao hitany daholo ty karazana osotra rehetrarehetra ty ny any fanako tsy am'izany mihitsy ny a Jesosy Kristy ny zava-dehibe amiko io ny fatohany saiko io ny mahavelona io ny resahana amiko momba an'io de velona ny any anatiko ny azy zavatra hafa mihitsy ny hitany daholo ty mot de passe rehetrarehetra secret rehetrarehetra ty secret amin'ny fanananjanaka amin'ny anina secret amin'ny lalam-pahombiazana amin'ny anina ny fitahiana raha te ahita azy tandremo tsara le ohatr' zao tonga da ataoko direct ny resaka tsy rahalahako zany tsy anabaviko zany tsy ankohonako zany fa ny ankohonako izy Jesosy isa reto zay mihaino ny tenin'Andriamanitra zava-miafina be zany tenin'Andriamanitra zany Andriamanitra miteny aminy eniny rehefa Andriamanitra miteny aminy avoaka ny vavany eniko ihany koa ten'Andriamanitra miteny amin'ity olona ity rahalahako eo mety androa vao fantatro ny anarany fa rahalahako eo mety androa vao fantatro ny momba azy fa rahalahako eo ary mety androa vao fantatro tanteraka izy fa zao mety apahany ihany ny fantatro momba azy fa zao toy zay ampiaon'ny tompo ilaiko izy hoetiko eo anatrehany rehefa misy zavatra besoin hoetiko eo anatrehany ifampitantana aminy exposition daholo zany misokatra ianao mety otratra ny fahadisom-panantenana ianao indraindray mety otratra ny fitaka ianao indraindray mety otratra ny voasoloka ianao indraindray mety otratra ny tsy apoizina ianao indraindray ozy Davida ary ny resaka ary marobe ny ainan'iny zavatra iny hoe raha fahavalony namely aho izy tsy nampaninina fahienao ohatry ny dako mihitsy mipoziny Davida fahienao niara-nandeha amiko tao an-tranon'i Jehova niara-ny hiritsika hoe andao sika ao an-tranon'i Jehova ny tongotro sy ninona tsy fantatro rehetrarehetra moa le filazany ao amin'ny salamo ny tongotra efa mijoro eo aminao ry Jerosalema niara-nanao amenitsika tamin'izay dia nonona mitaka fa na mbola tratra fitakary tsy akatona ny fo amin'olona rehetra dia hoe zay sy Jesosy amin'izay dia atao ilay heriny hatramin'ny farany maratra ny any anatiny amin'io hatramin'ny atsika sianao hatramin'ny farany fa zany natratra zavatra maro isan-karazany ary mbola itya eto misokatra aminareo foana mbola vo ny fampitantana aminareo foana dia nareo ihany koa tokony hiaina an'izay zavatra izay tsy amiko irery ihany fa amin'ny zanak'Andriamanitra tsy sapanao sy hitanao fa natao hifampitantana aminao zay ny atao hoe ankohonana azonao ve zay afatra androan'izay azoany namanao eo akaikinao mila ankohonantsika hoe amen. Ka io ohatra zavatra rehetra izay no nanomboako an'ilay resaka teo any am-pianarana any nge be dia be zavatra tsy apoziny misy zavatra tsara azo avy fa be dia be zavatra ratsy azo avy any ihany koa amin'ny relation amin'ny cousin sy cousine be dia be zavatra ratsy azo avy amin'ireny zavatra ireny fa tsy mampialatsika izany eo anivou zao tontolo izao hoe ahitsy fotsiny dia amboarina raha le resaka teo misy hao zahao ny ao zany aloha asio fanafody hao fa tsy hoe tsy alefa mianatra ntsony ny zaza satria misy hao any am-pianarana raha misy marary any ndraindray any tratry ny aretina ihany koa sy domina kely izy dia averina indray izy rehefa avy eo fa tsy hoe kopena ny fifandraisana noho ny amin'izao sy noho ny amin'izao tsy zany mihitsy miplanin'Andriamanitra ary azonao vakiana baiboly io fa nisy déception spirituelle be dia be tao nisy fahadisom-panantenana ara-panahy be mihitsy ny tao fa tsisy nanao hoe noho ny amin'ny anany Safira za tsy hivavaka tsony nahita ny Simona mpanao ody resatresaka tamin'ny Petera za tsy hoany tsony nahita ny Petera ny sitatsitaka nahita n'le jiosy avany Petera dia ny alahalany ny rahalahy jentilisa tety rahalahy tahi Jesosy rahalahy mbo tia nitsita daholo reto fa tsisy nanao teo zay tsy hivavaka tsony raha ry Petera ry ohatry reny nitotrany zay le fomba fiteny manjany le ohatry reny nitotrany inona moa no atenainao amin'ny hafa raha ny lohany ary ohatran'izany fa reo olo re dia malala fa na ohatr'izay ary nitotrany misy fanamasina izy dia misy tenin'Andriamanitra izy
rahalahako foana iny dia osy Paoly nitsangana nananatra mivantana rikefasy fa maniny ianao no manao an'izany toetra zany. Raha ianao zay tena jiosy ary manao fomba fanao ny jentilisa ataonao hoana mifanatena ny reto jentilisa ireto anao ny fanao ny jiosy. Rehefa misy zavatra tsy mety mifananatra. Amen. Rehefa misy zavatra mampalahelo mifampiresaka rahalahy eo ohatra ny natoana le zavatra ny teneninao ohatra zao. Dia ilay anankiray ihany koa raha tena ankohonanao tsy hoe tsy mivaky loha izy ny amin'izay. Mila tonga saina raha ohatra ka tsy mivaky loha dia maninona koa nefa. Dia raha toa angady dia ahoana? Fa raha tena ankohonanao iny dia sensible ny amin'ny fahatsapana ny anatinao. Amen. Ary hitady izay ampifaly anao iny, hitady izay ananganana anao iny, tsy alaizy iny any amin'izay misy azy any. Fa na eo ary izy manao beloesy. Fa ngako nefa dia voatery ohatran'izany foana tsy mahita tory any iny dia verina. Na miantso anao iny farafaratsiny amin'ny 10 alina hoe allo rahalahy. Tena tsy mahita tory rahalahy kasihan'ny tompo hoe mampalahelo anao le tena mifona rangamarina mamela. Matsiaro ny fifandraisanay nisy fotoana indray mandeha tao anatina tontolona fitoriana filazantsara ohatr'izany. Malahelo le rahalahy ny Tomasina fa tonga dia nataony fiona ndao tsika ho an'ny Tomasina dia ifona. Ifona fotsiny atao fa tsy raisina ny telefona ndao tsika andeha ho any. Une journée nandeha naka ny Tomasina dia ifona zay fotsiny naletany. Fa zay rahalahy sy nabavy mandatena sy mitondra ny azo fijaliana. Fa tsy hoe zay tiako dia zay mety amiko dia rehefa tsy mety amiko rehefa misy mazosotra dia hitady rahalahy vaovao atsisa zany io anatin'ny tokantranonao. Nasosotra anao ny dadanao sy mamanao za koa hitady dada sy mama vaovao nga tsy feno eran'ny tanànako raha tsy nareo rery ny dada sy mamako. Tsisy manao an'izany fa atao zay laminanao. Ny sasany fihetsarambelatsy fa raha olona ao amin'ny Kristy tokony amin'ny fo mahitsy sy amin'ny fo voadio ny rano Kristy. Amen. Zany ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fifandraisana amin'ny rahalahy sy anabavy dia miara-miangona fa tsy miara-mivavaka fotsiny amin'izao. Amen. Tiako raha nakasika anao zay fa tatsika hitsangana hivavaka. Raha tsisy voalaza tao anatin'ilay izy fa tsapanao kosa hoe nanana ankohonana ianao dia misoran'Andriamanitra ny amin'ny ankohonana izay nomena. Mba hivavaka mba samy ho tahirizin'Andriamanitra. Samy hanana n'ilay fahasoavana ahafahana mandatena sy mitondra ny azo fijaliana. Ahafahana miaraka, ahafahana mifanangana, ahafahana mifampahery, ahafahana mifampitaiza amin'ny tontolon'Andriamanitra. Samy miresaka amin'ny tompo ankehitriny arak'izay ny tenenin'ny tompo. Otranao zay Jesosy malala fa omenao teny a. Tsy voatery foana hoe zava-panalalina be na zavatra ohatr'izany fa fampahafantarana, fampahalalana, fankohonana ara-panahy no ilainay. Fa tsy fihainoana fotsiny dia hoe mahaino an'i Jesosy dia zay. Mihinana tenin'Andriamanitra dia zay. Fa natao ihany koa izay velatra eo anivony ny ankohonana sy ny tokantrano. Amin'ny maha-olombelona samy manana ny toetrany. Misy ny tsy dia be resaka, misy ny tia miresaka, misy ny matotra be, misy ny tia vazivazy. Ndraindray ireny manakana anay, ndraindray ireny mampihidy anay, ndraindray ireny mampitehiteny alao zay sy ny tompo rery ihany. Fa tsy zany ny tianao fa ozy ny teninao hoe mba ho iray ihany izy ireo tahaka ny maha iray antsika. Ianao ato amiko izao ao aminao dia tahaka izany ihany koa aminay. Tsy nataonao zay olona roso telo fotsiny irery ihany, fa nataonao zay hivelatra, hisokatra, hifampizara n'ilay mampalahelo ihany koa ary.
raha marary izahay tsy tianao hitsapotena irery, raha reraka izahay tsy tianao ampaheritena irery, fa any ambavany raha lasiana bavinay ny teny fampaherizana anay, any ambavany raha lasiana bavinay ny teny fanasitranana anay. Za ny tenenanao indrindra hoe fampivavaha ianareo dia ho sitrana, fa fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jesosy hoe misy ampopo be mila ravana ny anaty any, misy ratrapo be mila sitranina ny anaty any, vokatry ny mauvaise expérience izay efa niainana tany aloha. Ampianaro izahay tsy hifandray araka ny herinay, zahay manaiky fotsiny, fa ny asa fanamasinao no mampitambatra anay hoe iray. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.